Fanamaly avy hatrany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny atitany manoloana ny fahatarany ny famohanam-bola raha niaona tamin'ny solombavam-bahoaka ny avy eo anivony izany ministera izany tsy tokony hisy ny fanoliana andraikitra ho ny fanazavana ity talen'ny kabinetra amin'ny ministeran'ny atitany ity toy izao ny fanazavana. Asa fiaraha-mientana no tokony masoana eo anivon'ny governemanta fametrahana ny komite foton'ny fampandrosoana. Io ny nambaran'ny talen'ny kabinetra ny ministra ny atitany androany manoloana ny fanambaran'ny teknisian'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary koa ny ministra tamin'ny solombavam-bahoaka amin'ny fahatarany famoaham-bola izay avy amin'ny ministeran'ny atitany. Nanamafy ny ministeran'ny atitany noho izany fa tsy tokony hisy fifaniliana andraikitra eo amin'ny samy teknisianina ary tokony hanao tatitra amin'ny lehibeny avy amin'ireo teknisianina ireo. Problemne aleo aza manilika zavatra hoe ato mity ato ny lesoka na ato ny lesoka fa fiaraha-miasa zay ny maha-gouvernemanta rey ary ny olona rehetra mba samy responsable ao ambany fahefany tsirairay mba tokony hanao compte rendu zany amin'ny lehibeny any amin'ny ministra mba tsy hisiandiny zavatra rehetra fa raha reny zavatra ohatran'ireny ene manimba zavatra betsaky ary hitenenan'olo hoe inona ny fomba fiasa ato anatin'ile ministera. Marina fa anisan'ny nampitarazoka ny fikirakirana ny ato taratasy ny fivezivezen'ny dossier eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Mitaky fanafanganana nefa izany satria efa miandrandra ireo tetikasa fampandrosoana ireo ny vahoaka ny fotony.